Miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandarana Zarahay Mahasoa. Faly tokoa ny tenako amin'izao fiandohan'ny herinandro izao mitafa sy midinika amintsika eto. Fandarana fahasivy amby dimampolo no atotrantsika androany. Izany fandarana izany moa dia mitondra ny lohateny hoe toerana ahitana vatsim-pianarana sy vatsim-pianarana ho an'izay haka maîtrise sy doctorat. Fandarana fahasivy amby dimampolo, toerana ahitana vatsim-pianarana sy vatsim-pianarana ho an'izay haka maîtrise sy doctorat. Ny fandarana faran'izay nataontsika dia fandarana fahavalo amby dimampolo ny resantsika momba ny fanaovana ilay antsoina hoe taratasy mampahafantatra ny mombamomba ny tenantsika na ilay antsoina hoe CV izany. Ny tokony ho izy dia fitanisahana ny votoatin'ny voalaza ao amin'izany taratasy fampahafantarana momba ny tena izany no ataoko anio. Araka ny efa nilazaiko, saingy novako ilay izy satria be dia be ilay fanontaniana tonga aty amiko miresaka ary manadiady ny amin'izay toerana ahitana vatsim-pianarana ho anareo rehetra izany izay efa manana lisansa ka tianao maîtrise sy tianao doctorat. Tena nanapa-kevitra hoe aleo aloha valiana io satria raha te hianatra aty Etazonia izany ianao na hianatra aty Amerika Avaratra dia efa nisokatra tamin'ny volana Oktobra ny fisoratana anarana amin'ny fakana maîtrise na doctorat hidirana amin'ny taom-pianarana manaraka, izany hoe amin'ny volana Aogositra taona 2024. Ary ny farany amin'izy ireny dia saika eo amin'ny fiandohan'ny volana Febroary na tapaky ny volana Febroary. Isika moa izany izao efa aty amin'ny volana Desambra, fahavalo volana Desambra. Indretrehitra hoe sao dia hitarazoka ilay izy, indrindra raha anaraka an'ilay dingana izay resahako amin'ny dingana rana raha tenatra eto Etazonia. Dia nanapa-kevitra atao dia resaka manokana hamaly an'ity fanontaniana ity satria maro aminareo izany no te halala hoe aiza ny ahitana vatsim-pianarana na misy vatsim-pianarana ho anay ve fa haka maîtrise na haka doctorat. Ka ho anareo izay nametraka an'ireo fanontanianareo izany dia resantsika izay androany. Ary tsy fotsiny hoe fianarana aty Etazonia fa saika vao resantsika fianarana maneran-tany amin'ireo firenena maro samihafa izay manolotra vatsim-pianarana. Izay izany no resantsika androany, fandarana fahasivy amby dimampolo, fampidiran-dresaka moa ny fanazavana ny antony anaovana azy androany. Ny lohateny fandarana dia hoe toerana ahitana vatsim-pianarana sy vatsim-pianarana ho an'izay haka maîtrise sy doctorat. Toy ny mahazatra dia ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara no manolotra fandarana namora voalazy ny tenako Jean-Luc Ravilormisy kosa izany no mikarakara ary mitondra izany eto amintsika amin'ity laharana fandarana androany, laharana fahasivy amby dimampolo ity. Ny voalohany ho resahako aloha izany dia hoe aiza ny toerana misy tolotra momba amin'ny vatsim-pianarana ka ilay toerana misy ny tolotra eo dia mba mampiasa ny fiteny frantsay satria tsy ny rehetra izay mihaino na ny manaraka an'ity fandarana ity dia mahay teny anglisy avokoa. Misy izany an'ity rohy ity ity tranokala ity izay omeko anareo. Misy an'ity rohy ity na ity tranokala ity izany omeko anareo. Dia ny anaran'ilay rohy dia hoe bourse étude. Bourse étude, izay ny anarana, bourse miafara amin'ny S dia misy elanelana kely dia étude, ka ny adresa izany dia hoe www.bourseetude.com www.bourse dia ilay bourse io izany misy asa, étude tambatra. Raha ohatra izany ka vakina mitambatra izy dia bourses études. Atria misy asa izany eo anelanelany. Bourse S izany hoe bourse BDP étude.com. Io izany no idiranareo. Idira amin'ny tranokala io ianareo dia hitanareo fa misy fanazavana eo hoe raha te hahazo vatsim-pianarana ianao amin'ny fianarana ambony. Eto izany dia raha roatoko tsy ho an'ny maîtrise sy ny lisansa fotsiny akory ity lera ity fa ho an'ny rehetrarehetra. Ho an'ny rehetrarehetra ity. Izany hoe angamba ilay lohateniko tary izany no tokony nahitsiko. Fa natao ho an'ny rehetra ilay izy fa
Resahana manokana eto koa mantsy ny maîtrise doctorat. Azo mipetraka ny manontany an'io aty amiko. Misy eo zao miresaka te hianatra ny Suisse izy. Misy ramatoa mipetraka any Antsirabe nanoratra tamiko fa nianatra tany Belzika ny zanany dia te hanao doctorat indray iverina any. Misy tanora avy any Fianaratsoa nanontany mianatra ny resaka momba ny informatika dia te hanao doctorat any ivelany. Misy koa any Anosy-Be, misy any Dego, misy BDB moa amintsika avy any Antsianaka, any Ambatondrazaka, BDB. Tsy voatanisa eto daholo fa natao antsika rehetra zany izy ity. Midira zany ianareo midira ianareo amin'ilay tranokala antsoina hoe bourse étude. Veriko vakiana tsara. Bourse étude teboka com, BOURSESETUDE teboka COM. Veriko BOURSESETUDE teboka com. Io zany no idiranareo. Rehefa hita miditra ianareo dia misy ohatra notre répertoire de bourse. Dia azavainao daholo hoe misy fikambanana maro samihafa izay manome vatsim-pianarana ho an'ireo izay te hianatra any ivelany. Dia ny tolotra omeny zany dia sokajiny araka ny lalam-pifanina tiana atao. Toe-karena, tantara, filozofia, économie, histoire, philosophie. Dia momba ny siansa, vétérinaire, médecin, momba ny resaka ingénieur, télécommunication, informatique. Santionana zany ireo. Na misy koa tolotra araka ny toerana izay tianao hianarana. Any Azia, any Europa, any Océanie, any Afrika, any Amerika. Na koa resahany eto ity iray ity indray dia ataony mazava tsara doctorat na maîtrise. Ireo zany safidy izay ianananao miditra ao ianao dia ohatra zao zao tsy midriko izany zao ny doctorat. Azany eto bourse doctorat en 2020. Dia inona ny tany sana dia misy an'izany hoe any amin'ilay Clarendon Scholarship à l'Université d'Oxford, Royaume-Uni. Daty fisoratana anarana farany amin'ny fahafolo ny volana Janoary taona 2024 dia doctorat amin'ny resaka toe-karena na ekonomika. Tsindrina amin'izay ilay hoe info, rehefa tsindrina ilay info dia ireo ny fanazavana ataony amin'ny teny frantsay. Dia misy 700 izy ny vatsim-pianarana atolotr'io anjerimanontolo io ary vatsim-pianarana feno. Dia tanisany eo ny zavatra ilaina fenona amin'izany dia avy eo tsindrinao amin'izay ery amin'ny farany ambany ery lazainy hoe voir les critères de sélection à 7 pages. Dia tsindrinao iny dia mitondranao any amin'ilay anjerimanontolo manome an'ilay vatsim-pianarana. Raha sanatry ka tsy misokatra zany ilay rohy rehefa tsindrinao zany ilay adresy lazainy dia ny ataonao fotsiny dia tsotra be aza mikropaka. Ataontsika didy fahafiry zao izay fitadiavana vatsim-pianarana, aza mikropaka ataontsika didy voalohany. Dia zao adikao fotsiny io ilay ataontsika hoe copie dia avy eo apetaka eo amin'ny Google, copie coller ilay anaran'ilay vatsim-pianarana dia apetaka eo amin'ny Google dia avy eo ny Google no hitady azy fa hitondranao any amin'ilay toerana izay misy an'ilay vatsim-pianarana ny Google. Dia indreo jerentsika ny master. Raha tianao maîtrise indray ianao dia asa inona indray zao ny misy ato dia lazainy bourse de l'université de Twente, UTS any Canada izy io. Dia ny daty farany fisoratana anarana maîtrise io daty farany fisoratana anarana voalohan'ny volana febroary taona 2024. Voalohan'ny volana febroary taona 2024. Dia ato koa lazainy ato misy anankiray ity vatsim-pianarana zay atolotry ny BAD, Banque Africaine de Développement, any amin'ny Université de l'Auckland. Université de l'Auckland dia Auckland ity ve aiza ry angambany any Japon andrasony ndraiky aiza tsy haiko ity Auckland ity na le any Australie va maro koa manko ity le Auckland ity. Dia io zany zao rehefa mijery ato dia lazainy eo ilay izy azavainy eo ny tsipireny avy amin'ny BAD sy ny firenena japonais no manome an'io vatsim-pianarana io. Dia rehefa sokafiko zany izy ity dia azavainy eo daholo izy azavainy ilay fipetra fa tsy nomeny indray kosa ny adresy ahitana azy. Dia ny zavatra atao tsotra be mihitsy.
raisiko ny ataoko copie, adiako zany dia apetrako ary amin'ny Google, dia tadiaviko fotsiny tsindriko dia io ary izy fa mitondra anahako any Nouvelle-Zélande le Auckland, dia tsindriko ilay roy dia omeny ahy eo amin'izay zany ny fanazavana rehetrarehetra, ny fomba ahitana azy, aiza ny toerana misy azy, ina ny fepetra ilaina, ina ny daty fisoratana anarana farany, izay azonao angatahana ametrahana fangatahana. Dia ity zany zao dia isaky ny tamin'ny taondasa zany no nomeny ahy, dia isaky ny volana Jolay ny daty farany fisoratana anarana fametrahana ny dossier rehetrarehetra raha ohatra ka te hiasa, raha te hianatra any amin'ity anjerimanontolon'ny Auckland ity zany ianao any Nouvelle-Zélande. Santionana zany zay no meko anareo zay ka dia midiry ianareo zany amin'ilay bourses études BOURSES-ETUDES bourse d'études teboka.com. santionan'io ao ianareo zany mitsofoka mijery ny tsipiriany rehetrarehetra ahitanareo ilay vatsim-pianarana. Zay zany ny anankiray. Natra mahafinaritra tokoa dia zao, afaka misoratra anarana amin'io ilay tranokala io ianao dia ampidirinao zany ny adresy email anao, ampidirinao zany ny adresy email akao, zay vao tafiditra dia alefany any aminao amin'izay zany ny vaovao rehetrarehetra zay vatsim-pianarana hitany, zay vatsim-pianarana misy, dia alefany any aminao daholo ireny vatsim-pianarana ireny, dia ao ianao zany manapa-kevitra hoe angataka na tsy angataka, na inona no angatahako na aiza no angatahako, arakaraka ny zavatra zay tolotra hitanao voarainao ao amin'ny adresy email ao aminao. Tahaka izay zany ny avy eo amin'io ilay bourses études io. Zay zany no hitanao amin'io ilay bourses études io. Zay zany ny amin'ny manaraka indray dia vatsim-pianarana toerana anankiray indray misy vatsim-pianarana, fa ity indray dia misy tolotra momba ny vatsim-pianarana mampiasa ny fiteny anglisy. Tolotra momba ny vatsim-pianarana fa mampiasa ny fiteny anglisy, izay indray dia anankiray ity. Ity indray zany ny anaran'ilay tranokala dia antsoina hoe Scholars for Deaf. Scholars for Deaf. Fomba fanoratana azy ho antsika izay mandray naoty, SCHOLARS dia isa efatra DEV teboka COM. SCHOLARS isa efatra DEV teboka com. Very koa, SCHOLARS isa efatra DEV teboka COM na com. Sokafy indray io miditra amin'io indray ianao dia be dia be ny tolotra ao, fa amin'ny teny anglisy indray ny fomba fanazavany azy. Maro zany ny tolotra vatsim-pianarana hita ao, araka ireto sokajy manaraka ireto. Sokajiny ilay izy araka ny firenena na toerana tiana ianarana, na koa araka ny lalam-piofanana, na koa araka ny taom-pianarana sy ny diplôma, na efa nofanana, na fianaran'asa, na lisansa, na maîtrise, na doctorat sy ny sisa, ary koa ny fe-potoana fametrahana fangatahana. Ireo zany ny fomba hisokajiny azy. Dia arakarak'izay zany no hitadiavanao ny zavatra ilainao. Na zany arakaraka ny taona ny fianarana, misy certificat, misy diplôma, misy fananana, misy lazaina hoe maîtrise, doctorat, na hoe tsy mila diplôma ianao fa dia mba mianatra fotsiny, na fanofanana na lisansa. Na araka ny lalam-piofanana, misy be dia be izy reto, fambolena, fiompiana, fitsaboana, fitantanana, lalàna, fanaovan-gazety, sciences sociales sy sisa sy ny sisa. Na koa araka ny firenena tianao ianarana, dia anatra any Afrika ianao, lazainao na any amin'izay firenena tianao ianarana, zany hoe io zany ilay vatsim-pianarana azo entina mifindrafindra, io ilay hoe portable. Dia azonareo jerena ato nisy nanoratra tamiko momba an'izay koa. Ny aiza ny ahitana an'izay dia afaka miditra ato amin'ilay Scholars for Deaf teboka com ianareo.
vatim-pianarana hoe azonao ianarana na aiza na aiza. Zainao zany firenena tianao ianarana ary farany dia ny daty farany fametrahana fangatahana dia sokajinisa 3 volana hoe ny daty fotoana farany fametrahana fangatahana volana janoary hatramin'ny volana desambra tiany daty. Dia ireto avy vatim-pianarana misy ao: ny volana avrila hatramin'ny volana jona, le daty fametrahana fangatahana io zany, volana jolay hatramin'ny volana septambra, septambra hozy le kamarady zay. Dia avy eo amin'ny volana oktobra hatramin'ny volana desambra. Ireo zany no tsindrinao dia mivoaka io zany lay any lisitra. Misy ihany koa voalaza ao koa hoe aiza daholo ireo meny koa ny lisitry ny toerana zay anjerimanontolo manome vatim-pianarana any Angletera. Ireo lohalarina fanomeza vatim-pianarana any Angletera. Lohalarina fanomeza vatim-pianarana aty États-Unis. Lohalarina fanomeza vatim-pianarana any Canada, Australie sy any Eropa. Dia ny ohatra ho anareo azao nisy ohatra taty amiko hoe zanako te-hanao maîtrise any Belzika. Tsy haiko raha miaino zao ianao fa ela ianao nanoratra fa zao vetako ilay afatra. Miala tsiny moa fa dia ataona fa. Fanao antoatsy eo lavo eto dia ampiasaina araka ny fotoana izay atao sokafina ny mailaka araka ny fotoana izay ananana. Dia be dia be moa zany tena mitaraina hoe ianao dia tsy mamaly mihitsy. Akory ary atao ka io ny fotoana izay ananako no ampiasaiko hoe. Iaza zavatra fotoana efa indramina mihitsiko. Ady varotra be mihitsy atao amin'ny ankizy. Lalao aloha tsika rao lahy lesy zao dia milalao tsika dia avy amin'ny lalao dady aloha dia miasa kely Dia avy eo indray milalao Zay vao mahita fotoana anaovana an'ity. Fa ny angatahako dia zao le torohevitra omena, jereo le izy, arao le izy, dia atao izay mba azonao atao fa isika zany tsy afaka hitady vatim-pianarana ho an'olona. Tena tsy manana fotoana amin'izany tsika. Fa atorontsika hoe aiza ny misy azy dia ao nareo mitady azy. Dia zay ho atao. Eto zany ho anao le nitady eto hianatra any Belzika iny io zany misy amin'ilay VLIRIOS, VLIR, ino zany jipan'io UOS, dia zay Training and Master Scholarships in Belgium. Maîtrise ity any Belzika dia ny daty farany fisoratana anarana voalohan'ny volana febroary sy voalohan'ny volana marsa isan-taona io. Izy indray le resaka hianatra any Lyon, hianatra any Frantsa, ireny malala, hianatra any Frantsa manomboka amin'ny septambra 24 ny fampianarana. Dia misy any Lyon io, Ampère Excellence Scholarship for International Students any Lyon, ENS de Lyon, amin'ny 9 volana janoary zao ny daty farany fametrahana fangatahana. 9 volana janoary ny daty farany fametrahana fangatahana. Raha maniry hianatra ny Lyon anao, jereo aingana io, midira amin'ity tranokala Scholars for Deaf ity. Tsindrio le roy milaza ny anaran'ilay vatim-pianarana, dia azavainao dia alefana any amin'ilay roy fangatahana fametrahana ilay vatim-pianarana mihitsy ianao. Tonga dia alefana any mihitsy zany ianao. Zay arao zay torohevitra zay. Jereo le izy dia arao ny toromarika ao. Ndao jerentsika ny doctorat fa maromaro no teny tamiko resaka doctorat teo Io zao le Frantsa, mbola misokatra ny any Frantsa. Le Eiffel, bourse Eiffel mianatra any Frantsa fa 7 volana janoary taona 2024. Zay ny daty farany fametrahana fangatahana sady manao maîtrise izy manao doctorat. Dia eto zany ho tsindriko ilay doctorat, PhD. Aiza avy ny vatim-pianarana misy zany zao doctorat na PhD. Io le Eiffel io zany lohalarana voalohany bourse Eiffel, Tour Eiffel zany, Tour Eiffel amin'ny 7 volana janoary. Dia misy koa izy any Belzika. Le ramatoa nanoratra tamiko iny. Tsy tadidiko le anarana fa be dia be le olona fa nanoratra tamiko hoe Belzika. Hafa indray ty hoe te hianatra any Belzika ny zanany. Misy amin'ilay Global Minds Doctorate Scholarships Program at KU Leuven. KU Leuven. Le 20 zany angamba, le 20. Tsy haiko tsara tsy le 20 isa 20. Ty teny mbazaha ty koa ny manahirana mihitsy. Global Minds Doctoral Scholarships Program at KU Leuven.
De doctorat io izy de fa 10 volana janoary fa 10 volana janoary taona 2021 ny daty farany fametrahana fangatahana. De misy koa any Angleterre ao amin'ny Warwick vatsim-pianarana feno aby reo vatsim-pianarana feno daholy ireo rehetrarehetra ireo. De andraso ary mety hisy teny nisy nanoatra tamiko le Suisse ianao ranabavy izy zay Suisse hianatra ny Suisse ianao izy io ary engane ka mihaino an'ity fandarana ty ianao zao Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Students. De miovaova ny daty farany fametrahana fangatahana fa lazaina eo septambra hatramin'ny volana desambra tamin'ity taona ity. Jereo roa io midihira ao amin'ny Scholars for Deaf de jereo le roa ao zany no ahitanao ny tsipirena momba an'izay. De andraso indray jerintsika ny avatsika zay manao lisansa. De za zao zany mbola ery ambany ery amin'ny lisansa ihany no tiako indray lisansa undergraduate zany moa filaza azy lisansa. Izy indray no misy ato de misy an'ity le hoe Wells Mountain Foundation. Io moa natao an'ny mpianatra rehetra avy amin'ny andalam-pandrosoana ho an'ny vehivavy izy io. Wells Mountain Foundation amin'ny voalohan'ny volana marsa no mihidy ny fisoratana anarana amin'io mbola naovako fandarana izy io manaraka. Tsara be io ary za mahafantatra olona azo vatsim-pianarana tamin'io. Mahafantatra olona azo vatsim-pianarana tany amin'ilay Canada ihany koa. Tany aiza misy ty le nilazaiko teo tany ohatry tiniko le izy teo tany Suisse ahako. Mpianatra mihitsy le lasa ny Suisse azako. Nahazo vatsim-pianarana hianatra ny Suisse. Lazaiko an'izay fa misy le olona mierin'olo lazainy fa hoe mampiresaka olona ataoko raha tsy zany tsisy ataoko. Tiany andeha ampiresahako olona. Tsy karazan'izany tsika be de be ny zavatra atao ary ty zatrain'ny olona ny ety fa tsy sangisangy ka hoe anaovana an'le resaka manara-penitra hoe ianao an'izao de manara-penitra tsy atao akory fa ampiasonina daholo ty olona rehetra ty de olona koa amin'izany de mino koa fa impirina ampiasonina de mbola ampiasonina foana koa de fonteny iny. Misy koa zany ty ho antsika zay aka lisansa any Hollande ndray ty Pays-Bas NUFIC Holland Scholarship for Non-EU International Student NUFIC. Zay ny anaran'le vatsim-pianarana. Santionany aby zany reo fa midira ao zany ianareo. Midira ao ianareo de afaka mahita zany ianareo vatsim-pianarana ao zany. De hojerentsika indray le iverenantsika kely le tany aloha iaho le sokajy de hojerentsika indray le vatsim-pianarana azo entina naiza. Ity zany lazainy eto misy an'ity verina eto zao anatiny ato zao le hoe Wells Mountain Foundation azo entina io naiza rehefa mpianatra avy any Afrika ianao. Azo entina naiza rehefa mpianatra avy any Afrika ianao. De anankiray zany zay zao amin'ireo vatsim-pianarana ireo. De misy koa zany vatsim-pianarana Schwarzman fa efanidy io zany efanidy io fa ny tiako ambara am'izay de nitadidiko raha ohatra zany efa tapitra efa midy zany le fangatana tamin'ity taona ity de mampalahelo moa zany fa tsy fantatsika fa amin'ny taona ho avy de saika manodidina an'io daty le nidiny tamin'ity taona ity ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny taona ho avy. Fa mbola tsy voalaza eto fotsiny zany ny fiam-potoana marina. Ohatra zao ty mijery eto zao de misy an'ity le hoe vatsim-pianarana avy amin'ny Aga Khan. De efa nikatona zany ny fidirana Aga Khan misy any Madagasikara. Raha tsy diso atao eo amin'ny Totobato makany Ambohijatovo le miakatra ary amin'ny Jirama. Ny miakatra amin'ny Jirama ny toany angamba foibe ny Aga Khan ty zay raha tsy diso raha diso modely avy. Fa manome vatsim-pianarana zareo de isaky ny faraika amby 20 ny volana marsa isan-taona reo no ny daty farany fametrahana fangatahana. Ka ny tamin'ny taona 2024 efa mpikatona de raha mijery an'io roa io nareo de lazainy fifampikatona fa isan-taona de eo foana ny datiny de tsy indrio foana le roa ny Aga Khan de mandeha any nareo mitady de jerenareo le izy jerenareo le vatsim-pianarana ny antsipirian'ilay vatsim-pianarana de arahanareo ny toromarika ao anatiny. Efa tena mandeha miadana mihitsy ako mba hahatonga antsika tsy ho sahirana
amin'ny fitadiavana anazy ty tsy nisy nanao fanamarihana aingana loatra kosa ianao Ramose. Eny marina tokoa le izy aingana indraindray satria zahako manenjika fotoana de ataoko aingana le izy mba ho betsaka no voalaza fa moa misy zany tena mba azo atao aingana hony. Ao fa tsy atao aingana e, ao fa tsy atao aingana fa efa miadana mihitsy zany zao. De raisinao tsara de jereo zany hoe le adresy teo Scholars for Deaf SCHOLARS isa efatra DEV teboka COM teboka com teboka COM na teboka com. Zay zany ny fomba anankiray. Ny zatra natao koa zany androany nataoko zany ilay toerana misy tolotra momba ny vatsim-pianarana mampiasa ny fiteny frantsay de nataoko koa ny tolotra misy vatsim-pianarana mampiasa ny fiteny anglisy. De samy mitady amin'io zany nareo ahitanareo hoe aiza tsara ma mety atako zany vatsim-pianarana ho anahy. Zay de zao indray ary iny zany le tranokala anankiroa le niresahako teo iny samy misy ny lisansa de misy ny maîtrise de misy ny doctorat, samy misy aby reo fa ny dirako indray zany zao dia ho antsika zay aka maîtrise sy licence fotsiny maîtrise doctorat fotsiny safady ho antsika zay aka maîtrise doctorat fotsiny indray zany zao no resantsika de mitandregnesa tsara bakadio, mitandregnesa tsara amizay ary mino tsara amizay nareo tianao licence sy doctorat. Fa atoroko anareo zany ny fomba be de be le fomba fa anisany zay mahomby raha mba tsy lazako hoe tena mahomby ataoko anisany sy mety misy fomba hafany fa tsy fantatro. Io moa zany misy miteny eo hoe mba mahomby ary ve ny ataon'le Ramose io? Moa ny teny lazaiko de tsotra. Raha mahita hafa mahomby ihany nareo de arao. Raha manana fomba hafa mahomby ianareo de mba zarao. Toka de zaraina. De amizay ny mpiaino antsika, ny tanorantsika mafaka misafidy ny tanjona de ny atafita ny namana. Isika de tsy misakana na manao sakana ho an'izay teo tafita, fa isika de manosika azy mba ho tafita. Fa rehefa tafita izy, rehefa mitombo ny tafita, rehefa maro ny tafita, rehefa mitombo ny tafita, inona ny vokatra terak'izay? De zao fandrosoana eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Mety tsy hitanao mivantana aminao zay, fa misy hafa ny tafita, de mba fa misy indray aloha zany afaka ao anatin'ny fahasairana. De misy hafa koa ry tafita, misy hafa indray aloha afaka ao anatin'ny fahasairana. Mety hiteninareo za verangah de mba hatavavoaka amin'ny Madagasikara. Ka io samy manana ny anjarako. Zay zao ny fomba hitako mety amin'ny anahy. Satria zay ny fahalalana sy fahaizana ataoko, de zay no ataoko, samy manao ny anjarany. Firy moa ny olona manana ny raikitra sy manana fahafahamana tsisy atao fa ny manabotry indray aza anao taony. Ka samy manana ny anjarany io sy ny fahatsapany. De zay no mahatonga antsika hoe raha ianao mahalala paikady vaovao any na tsara de zarao eto. Misy mantsy ireo mitsikeranahako. De reny tsikera reny indray zany de raisiko tsara mihitsy satria ny valiteny meko azy de zao zarao eto ny anananao de avelao ny mpiaino na ny mpamaky mifidy de zay hitany ahitany fahombiazana no arahany. Raha nenà no arahany mahomby izy, faly be za. Raha nenao no arahany mahomby izy, ohatry tsy malahelo indray za. Satria nahoana? Ny atafitan'ny olona zay no tanjoko. Io zany ny tsy le hoe iza ny nafaty voay na iza na miravaka ny vanginy, zay moa le filazantsika. Fa ny de zao, io koa ny tsisy vai vonoina zany. Vai aza arovana. Arovana ny reny arena sarobidy reny, mampifandanja ny tontolo iainana ao ambanin'ny rano. Reny aza arovana. Afa-tsy le mamono olona reny. Reny aza arovana. Ka tsy hoe iza mahafaty izy eny nafaty izany ravaka ny vanginy moa sa ny fekibany hodiny sy ny tsy fantatro any.
Fa ny ataontsika zany dia ahoana ny fanohanana. Tsy ny afasodozina raha ary to lasa manome moral ndray ianao zany, tsy moral zany fa mba valikafatra fa ilaina koa mba mamaly an'ireny olona ireny ampahafantarana azy tsara fa ny antsika dia adidy io. Tsy nisy ny angavy an'io fa safidy io. Safiditsika io satria faharesen-dahatra. Za zao eto azo dia tena mivavaka mafy amin'Andriamanitra fa misy mpianatra 4 any izay angataka fahazoan-dalana hianatra. Enganeka fahazoan-dalana ho avy zany. Aty Etazonia hianatra aty, enganeka mba azo ary. Ireo mpianatra ireo dia nahazo vatsim-pianarana avokoa na dia tsy feno aza fa nahazo avokoa. Fa dia enganeka mba azo vatsim-pianarana ary raha ireo mivaliana enganeka mahazo ireo dia arozazo be mihitsy ny androany. Faly isaky ny maheno hoe nahazo dia fety ny atao an-trano satria nodivety ny ranona-tsakay. Zay ary ny amin'iny nataoko moa izay resaka izay mba ahafahanareo mandray penina sy taratasy ho anareo izay haka maîtrise sy doctorat. Ho anareo izay haka maîtrise sy doctorat zany dia ity ilay paikady. Misy zany ilay antsoina hoe assistantship. Assistantship, ASSISTANTSHIP. Assistantship. Zay ny anarany. Assistantship. ASSISTANTSHIP. Io assistantship io zany dia fomba ilazana an'ireo karazana vatsim-pianarana omena ny mpianatra izay haka maîtrise sy doctorat aty amin'ny firenena miteny anglisy. Any Canada ny fiantsona azy dia assistana. Assistantship na assistana. Assistana, assistana no fiantsona azy, assistana mifara amin'ny T, assistana. Raha assistana izany raha ny Canada. Assistantship izy amin'ny firenena miteny anglisy. Io assistana io na assistantship io dia vatsim-pianarana omenanao raha anao maîtrise ianao na anao doctorat. Misy karazany maro izy io. Assistantship ihany no resahako androany manaraka isika resaka momba ny hoe fellowship. Fa misy karazany maro zany io assistantship io. Misy zany ilay antsoindreo assistantship feno. Tena vatsim-pianarana ihany izy io zany fa izay amin'izay assistantship izay dia fanampiana ny fiantsona azy. Tena omeny feno anao ilay vatsim-pianarana. Dikan'izay toan'ny saram-pianarana dia omeny ianao ilay hoe tambo-karama. Stipend. Omeny ianao tambo-karama. Io tambo-karama io zany karamanao miasa ao amin'ny anjerimanontolo araka izay asa omeny ianao. Mety mampianatra ianao, mety manampy amin'ny fikarohan'ny mpampianatra ianao, mety hirakiraka amin'ny birao ianao, tsy haiko izay ampanaoviny ianao ao. Assistantship no anaran'io na assistana. Zay assistantship na assistana. Dia ny ataonao dia izao. Fantary ilay lalam-piofanana tianao atao. Izy zany efa vitantsika tany aloha tany iny hoe inona ilay asa tiana atao dia fantatrao ny lalam-piofanana tiana atao. Dia fantary ilay lalam-piofanana tianao atao. Rehefa fantatrao amin'izay ilay lalam-piofanana tianao atao dia izao zany ny zavatra mila ataonao. Miditra ianao zany amin'ny Google. Dia averiko ilay Facebook zany tsy Google dia mety hiteninareo ilay rangahy izany koa mbo mierin'olona mihitsy. Anao ilay filaza anazy mierin'olona maty koa ilay ngaty. Tsy mierin'olona maty zany ka olona maty maringahy ireny. Izy zany fomba mampalahelo falasa. Fa tsy hoe mierin'olona zany ka fa zavatra resantsika ity ka zavatra fantatry. Misy zany maro amintsika ny mieritreritra fa hoe Facebook ny Google. Tsy Facebook ny Google ka. Ny Google zany dia laintsoina hoe io le reny fitadiavana fikarohana amin'ny internet. Fa ny Google ny Facebook indray zany dia io zany le boky tare zany misy tarehanao dia ao anao mahita ny tarehanao dia mahita tarehan'olona be dia be. Fomba hifandraisana fotsiny fa tsy io akory ny atao hoe Google. Fa mandeha anao amin'ny Google dia www teboka Google. GOOGLE teboka COM. GOOGLE teboka
COM. Nisy le zaladralako zay niteny tamiko. Tonton, ina moa izy ny ataon'ny kolokoloka rehefa malena? Inona ro andro ataony rehefa malena? Tsy kolokolokolo. Tsy kolokoloka zany. Google. Dia natera-fimezana ny tao an-trano. Dia sanako laza eo tera-fimezana mihitsy. Ka ilay izy zany miditra amin'ny Google ianao. Rehefa miditra amin'ny Google amin'izay zany ianao, fantatrao zany ilay lalam-piofanana tianao ianarana. Fantatrao ny lalam-piofanana tianao ianarana, dia ny zavatra ataonao amin'izay zany dia izao. Midira ianao zany amin'ny Google, veloko tsara, midira amin'ny Google. Na hoe sokafy ny Google. Google foana moa ny anazy zany tena fampiasako satria ao zany no abetsaka ny loharanom-pahalalana rehetrarehetra. Sokafy ny Google. Dia avy eo soraty eo amin'ilay fitadiavana iny soraty eo amin'ilay fitadiavana ny teny hoe assistantship. Zay nareo zany zao mety manenino fa sady manao azy io atao amin'ity le solosaina manoloana eto. Dia soraty eo zany assistantship. Zay assistantship. Dia rehefa vita assistantship io dia lazao le lalam-piofanana. Lalam-piofanana tianao atao. Lalam-piofanana tianao atao. Amin'ilay maîtrise na doctorat. Zay lazao le lalam-piofanana tianao atao amin'ny maîtrise zay tianao alaina na doctorat tianao alaina. Zay. Ohatra. Dia zany tsika hoe andehanao ianao ingénieur satria nisy ny teny tamiko hoe mba hitadiavo vatsim-pianarana izy mécanique ingénieur. Dia soratako eto zany assistantship mécanique ingénieur. Zay ingénieurina na ingénieur mety aby. Assistantship mechanical engineering. Dia engineerina na engineer mety daholo. Dia io ary fa misy firy lazainy ato kabary BDB, misy BDB dia nitsinjiko eto zany hoe graduate assistantship. Soratako eto zany, soraty eo aloha zany ny assistantship. Zay dia atao fanampiny eo ilay soraty eo akaikiny eo akaikiny eo ilay lalam-piofanana. Raha teny anglisy moa zany dia tsy maintsy atao teny anglisy. Ohatra zany ianao te hianatra any Canada dia atao hoe assistana. Dia lazao le anarana lalam-piofanana amin'ny teny farantsay. Dia assistana. Dia ohatra zany zao nataontsika eto le nataoko teo dia hoe assistantship zay manaraka tsara zany zao assistantship dia soratako hoe mechanical assistantship mechanical engineering. Zay zany soratako teo. Dia rehefa nitsindriko zany lay mitady amin'ilay Google dia misy BDB mivoaka eo dia ohatra anankiray amin'ity zao hoe College of Engineering Mechanical Engineering any amin'ilay hoe Michigan State University. Misy zany misy ao amin'io anjerimanontolo misy amin'io anjerimanontolo Michigan State University. Michigan State University io dia ity akaikaikina ity akaikaiko moa zany fa Michigan State MSU adiny ray sasany avy eto amin'ny misy anay izy io zany. Dia io tokoa dia lazainy io fa misy eto izy dia teaching assistantship zany hoe mampianatra ianao manampy amin'ny fampianarana dia ho an'ny olona zay tianao doctorat dia mahazo ao. Dia misy koa ny atao research assistantship dia ho an'ny olona zay tianao maîtrise doctorat. Dia io ary lazainy eo zany ny fomba fitadiavanao fahazahoanao an'ilay assistantship io. Dia ao amin'ilay mechanical engineering io misy karazam-bola be dia be koa vatsim-pianarana omeny hoe applied engineering science, biomedical, biosystème, agriculture, chimie, civil engineering, génie civil. Ho anareo zay manao ny lafiny CAD, science, solosaina,
resaka électricité, electrical engineering, marobe. Zay le fomba tadiavantsika anazy. Aloha indray jery hafa atsika, hoy-tsika hoe jerentsika, iny zany misy anankiray indray dia ity indray ohatra hoe Virginia Tech. Lazainy eo koa fa misy any amin'izany Virginia Tech zany. Dia lazainy eo hoe ianao zizy miasa 20 ora isan-kerinandro, domenanao ny alohan'ny écolagenao, ny vatsim-pianarana, ny saran-dalana dia ny saram-pianarana, domenanao koa anao zizy tambon-tsakafo, solon-tsakafo, dia karama isam-bolana miampy 70 isan-jato ny fiantoana ara-pahasalamana. Dia misy ihany koa tsy mandoa ianao zany, zay resany eto tsy mandoa koa zany no amin'ny lafiny ina misy fandaniana fisoratana anarana sisa sy ny sisa. Dia ireo be dia be dia mandritra ny fianaranao zany io entoana. Dia misy koa any amin'izany UMass, University of Massachusetts, misy koa Western State WSU, Washington State University. Any aty amin'ny teny anglisy io, aty amin'ny firenena teny anglisy, zay koa aty États-Unis daholo zany rehetrarehetra zany. Ianareo zany zay havarana amin'ny teny anglisy na te hanatra aty États-Unis ka hanao maîtrise doctorat, io ny lalakale. Jereo assistantship, dia soraty eo le lalam-piofanana. Zay jereo assistantship, soraty eo ny lalam-piofanana, tonga dia manolotra manome an'ilay tolotra anareo zany. Momba an'io ihany ny zavatra atao zany rehefa tsindrinao le roy dia vakianao hoe io fa misy, dia jerenao amin'izay le tranokala, dia hitanao amin'izay ny atsipiriany rehetrarehetra. Hitanao zany ny atsipiriany zavatra takiana rehetrarehetra ao anatiny, ao amin'io le eo amin'ilay roy io, ao amin'ilay anjerimanontolo. Omeny ianao daholo ny toromarika zao no ataonao, zao no ataonao, hahafahanao mameno an'ilay fangatahana zany, hahafahanao mangataka andeha hianatra amin'ilay anjerimanontolo. Raha mahazo an'io ianao dia za milaza aminao tena milamina. Fiteny moa le hoe milamina fa mianatra ve moa ilamina, ny fiasan-doha be koa ny ao amin'ny fianarana io. Fa le milamina tiako tenena zany tsy isy fiasan-doha, aiza indray ahita vola, aiza indray nohanina ara-pitsy. Za zany io no nahafahako nianatra taty États-Unis. Io assistantship io no nitadiavako. Ary ny toromarika zay omeko anareo hoe dia zavatra nataoko, mpampianatra no nanoro an'io. Satria zany le ramatoa tena ianao teo izy eto moa zany mbo amin'ny tantara kely, tsy hoe mirehareha. Fa zavatra tsara koa manko zarainy amin'ny namana, indrindra isika tanora mba hampitombo ny ambopo. Za tsy le mpianatra nahazo mari-pakasitrahana tany amin'ny baka mention, za tsy ohatran'ireny. 10,20 angamba izay ny le baka, sa moa 10,20 fa tsy tadidy tsony koa efa tamin'ny taona 120 nahazoana baka. Fa za tsy nahazo mari-pakasitrahana zany nefa mba nanantena tamin'izany. Nambarako anareo, nanantena ozy ianareo, tsy nahazo. Fa nazay fotsiny notiko. Za moa zany niakatra teny Ankatso nanao anglisy, iny moa le efa nitantarako teto efa nisy nareo. Lalam-piofanana momban'ny lalàna isaky ataoko droit. Fa tsy tafita tao Antananarivo. Mila manome vola ny zalahy le mpanao sivana hony. 10 mihitsy. Oary nga fa elany izany. Tsy tamin'ny taona 20 zany. Dia aiza koa, za tsy manana an'izany, tsy manome an'izany koa ni. Dia nisy namako zay niteny tamiko niaraka nanao SN, service national. Tao izy any Fianarantsoa any mandeha. Nandeha tany Fianarantsoa tamin'izany ny mandeha lamasinina maimaim-poana ho anay mpanao SN tamin'izany. Vao mafy ilay tanora tsy manao SN amin'izao. Tsy nahita an'izany hoe fianarana fifampifehezana. Nafinaritra tamin'izany. Dia nandeha tany Fianarantsoa zany zay io. Satria ilay namako tsy nahazoko. Tonga tany Fianarantsoa indray, any mangataka. Nandeha tany satria misy lalàna. Inona? Angaha tsy mitovy ihany. Mila vola akory zalahy. Niverina ozy ianao fa dia niverina. Inona zany natao dia larika hanao anglisy.
I zany ny anglisy io zany eto aho zany mitantara-indrisy dia nisy lalina mazava be nataoko dia nareo manko zao mety enao kosa angamba dia tena voasorotra ny fiainanao. Tsy moa ilay lazain'ny hira iny fa voasorotra hatrany amin'ny fahaterahanao an'ilay fiainana. Na ny anahy zany arakaraka ny fanonjany teny no ny vaovako teny dia anao teny anglisy zany ho aho satria izay moa zany tany Tamatave mipetraka dia be dia be torista zany dia ren'ilay mpitsangatsangana ireny mandeha manaraka ny zalahy ireny dia mandika teny dia izay ny fomba anisan'ny fomba fitadiavako vola. Eny amin'ny port eny miandry torista mandalo dia mampiresaka dia iny zany no azahoana anisan'ny fomba nazahoana vola zany. Tsy hay angamba za tena trandrahako tsara ty anglais ty dia anao mpandika teny hanao resaka tourisme koa ve zany ta. Dia niditra teny Ankatso moa zany nanao anglais dia voaka teny amin'ny anglais teny Ankatso tsy mba nahazo mention zany koa. Tsy mba nahazo mention zany, tsy mamenatra amin'ny teny an'izany. Lazaina ilay satria misy tanora ao maro be dia be notiko ratsy be ramose dia ahoana. Za zao tsy nahazo mention. Fa io zany lazaintsika profil mitondra an'io, ino moa resantsika ilay CV iny resantsika ny CV fa mbola vitaintsika fa zamanana nareo fantsambikina amin'ity satria ity ilay fangatahana an'ity ilay assistantship ity misy fepetra. Jerenao zao zany nareo to dia efa mitady fa aza miandry ela fa ny amin'ity taona ity rehetra amin'ny taom-pianarana 2024 ianareo dia hitanareo fa farafahatarany amin'io fa dia ny volana febroary ny fametrahana fangatahana farany. Mareo tsara zay. Ny olana ao antrehantsika zany zao dia resaka TOEFL satria rehefa mitaky manao an'ity assistantship ity dia mila mahazo scorena TOEFL. Fa tsy ilay datin'ilay TOEFL Madagasikara izay moa ohatran'ny taraiky be efa vita angamba tamin'ity taona ity. Efa vita izy izay fa andraso ange jereko hoe TOEFL miaratsiny vetivety ianareo mandeha sady manao an'ilay fandana moa za io no misy hevitra tonga tampoka ato an-tsaiko sao dia milaza nareo ary tsy voaomana anga izany. Tsy hoe tsy voaomana fa misy koa ilay aingam-panahy. Izy ilay aingam-panahy mipoitra ilay aingam-panahy dia tonga dia eto zany mijeren'ilay izy. Ny any Madagasikara mampalahelo ity. Tena efa lasa tapitra ny datikaiko satria ny farany natao teo zany dia tamin'ny fahasivy volana novambra dia amin'ny fahavalon'ny volana febroary indray vao misy. Ka zao nefa raha ohatra anao efa nanao TOEFL tany aloha ka tsara anao dia diory ihany io. Na raha tsy tratra aza zao tsy maninona ilay tsy mena lazaiko anie zany tsy hoe ilay tsy tratra ny tsy maninona. Fa misy isan-taona io. Fa zao azonareo anoratana ihany koa ilay anjery manontolo ka. Anontaniao ihany. Fa io moa zany fananana ilay assistantship métier kely fa anontaniao ihany ka. Fa ny daty zany fahavalon'ny volana febroary 2024 sy fahaefatra ny volana avrila 2024 ny Madagasikara dia azonareo any amin'ny centre culturel américaine zany nareo no mijery azy. Any nareo no Center Cultural Center, American Cultural Center, any nareo no mijery anio TOEFL io. Dia ny resaka ilay TOEFL manko amin'ilay tantara amin'ilay hoe io ilay graduate assistantship io nazahoako io no nafahako nianatra. Raha ohatra zany ianareo ny TOEFL koa tsy hoe dia be tsara be manao fa mihoatra ilay tadiavin'ilay anjery manontolo fotsiny dia efa lamina. Dia raha ohatra zany TOEFL satria ilay datin'ny TOEFL io efa taraiky satria ny fepitaona farany any ankamaroan'ireto anjery manontolo reto ny fadimy volana febroary efa nisy aza nidy tamin'ny volana oktobra. Dia jereo ihany koa afaka manoratra amin'ilay anjery manontolo ianareo ny anay ny TOEFL amin'ny febroary vao misy fa ny IELTS io koa zany azo mahasolo ny TOEFL ihany koa io IELTS mahasolo ny TOEFL io dia misy io any Madagasikara koa afaka mangataka amin'io koa ianao, afaka manao ny fanadinana io ianao dia raha ny hitako eto zao dia ny British Council lycée français de Antananarivo zay ozy ny fomba anaovanao ny fanadinana dia mbola misy ka misy amin'ny 17 volana desambra azafady diso efa baraka saka diso ny filazana an'ilay daty ka ny filazana amin'ny valiny amin'ny 17 volana desambra zao misy
volana Desambra misy araka ty lazainy eto ty dia 17 volana Desambra dia mivoaka ny valiny IELTS IELTS dia io zany zay zany zatra lazainy eto aloha le daty any amin'ny lycée français de Tananarive misy an'io 17 volana Desambra. Tsy fantatro raha mbola misy daty hafa fa mijery katroka kely fotsiny eto, mijery sady miteny aminareo atao mijery amin'ny internet dia zay ny atako azy. Ka na ohatra aza tsy misy fa ny TOEFL dia azo atao makipy IELTS indray omanina. Dia IELTS Sub Center for Registration. Ny toerana anaovanareo fisoratana anarana amin'io dia amin'izany hoe meko ny laharan-tarobia IELTS to dia meko ny laharan-tarobia IELTS. Ny olona resanareo amin'io dia zany Ramatoa Vonimalala Razana Drakoto. Mialatsiny raha tononoko ny anaranao ranabavy zay ny hitako ato amin'ity internet amin'ity ilay hoe British Council amin'ity adresy ity. Ny olona mila tonona amin'io zany dia Ramatoa Vonimalala Razana Drakoto dia ny laharana tarobia ahafahanao miantso azy dia 8 03207 20 239. Zay zany ny olona azonao antsona dia anontaniao anazy hoe rovinina indray ny daty, rovinina ny daty anaovanao fanadinana IT misy an'izany hoe amin'ny 8 volana Janoary 2024 zay zany General Training Test. So antanio io olona io fa so dia teniteny foana eto fa ny ato amin'ny trano kalany fotsiny no jereko ty matsavatra tsy zatsy nanao an'ity dia alay dia efa mitsotra fa so dia miteniteny fahatany eto manjary tsy mety zany fa antanio fa le trano kalany no lazaiko jerenareo antanio averiko Ramatoa Vonimalala Razana Drakoto. Mialatsiny raha voatonona matetika ny anaranao fa dia zay no voalaza eto laharana tarobia antsonanao antsonan'ny olo io 03207 03207 20 239. Zay indray. Faharoa 020 22 20 238 020 22 20 238. Antanio ireo olo ireo antanio izy IELTS. Mikarakara ihany koa io zany io zany le fijerena ny farapahafantaranao farapaharalanao ny teny anglisy tonga any manko le resaka satria mila manao TOEFL zany isika dia le daty ny TOEFL efa nioarana fa 9 volana Novambra fahavalo ny volana Febroary ndray vao misy nefa ianao ty angataka an'ity assistantship ty dia io le IELTS io jerena andro raty le anjery manontolo tena tsy daty ny TOEFL aty aminay efa nioarana fa IELTS misy ka manao ahoana mety ve dia arak'izay variteny omeny eo dia iverenako amin'izay le tantara teo zany misy tantaram-piainako dia za zany tsy mpianatra eny mpampianatra ao miteny mahay ny mpiara-mianatra amiko mahay fa tsy mirere zany fa za olona tsy nahazo mention zany fa dia zao profil io le profilako zany natao tao ireo ny fianarana vitako za zany efa hatramin'izay dia tia mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina misy atao am-pianarana zany dia lasa chef de classe délégué mpianatra anisan'le niady vatsim-pianarana tamin'ny nianatra teny Ankatso zay avy any Tamatavy mialatsiny fa tantary ty ary maro ny mpianatra niara-nianatra tamin'izao mety mahaino an'ity zay avy any Tomasina tsy mba nahazo vatsim-pianarana zay tsy avy ao Antananarivo zay avy any faritany Tomasina zay tsy avy ao Antananarivo tsy mahazo vatsim-pianarana hono rahabe fa ahoana kosa zay mandohetra ny dadanaiko za koa tamin'izany efa niasa mandohetra dia tsy omby ianao vatsim-pianarana zany dia tsy mba manaiky an'izany aho tarika mpianatra mihitsy tarika zay nitako vatsim-pianarana tsy nanaiky raha tsy nahazo dia ireny le asa ataonao amin'ny fiarahamonina ny fandraisana andraikitra ataonao mpitarika tanora koa moa zany tao amin'ny fiangonana misy anay za raha teo moa zany efa hatramin'ny mbola kely nefa nitady vola ny etoana ny fianarako dia reny rehetrarehetra reny nosoratako tao amin'le profil ny adidiny resaka tao amin'ny fiarahamonina tany amin'ny fiangonana ny sehatra maro nisy ana
Sehatra ny fanatanjahantena moa mpiazakazaka zany natao tamin'izay sprint, natao tamin'izany tany Toamasina, nanao handball ihany koa tao amin'ny collège Tsarahofa na nianatra fa tsy tafaka raha tamin'ilay handball, ilay tanana ary kely tsy mahavoafehy baolina akory. Dia reny zany ny soratanao ao anatin'ny profil, dia izay no angatahanao. Dia lazaina koa zany faniriana, tena faniriana amin'ny fiainana dia ny amina nataoko mazava tsara fa ny azy zany hitantana mpandraharaha, hitantana hitondra anjara-biriky amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Izay zany no anisan'ny zavatra nolazaiko tao. Dia nandefasana fangatahana jereko ny assistantship, nolazaiko ny lalam-piofanana, dia assistantship 5, lalam-piofanana 5 samihafa no nifidiko satria ireo zany nahadina anahy koa ny business administration, io zany ny hoe fitantanana orinasa, dia ny fandraharana fa dia ny management, dia ny resaka ekonomia, dia ny resaka fampandrosoana ary ny haitantana na siansi politika. Samihafa zany ireo no nanaovako fangatahana, samy namaly izy rehetra, samy nanome vatsim-pianarana, fa ilay siansi politika ao mba fampandrosoana no haitantana ao mba fampandrosoana no nanome vatsim-pianarana be dia be. Dia io zany no nidirako. Fa misy safidianana ianao 5 zao ve manome anao safidy foy, ka tsy le betsaka ny alaina. Dia izay no nalaiko ny tsy nindro kely fotsiny, na atao ary amin'ny tany mangatsika be aty Michigan indray le izy. Dia io zay retako foana ny atsika fa tsy afahana ve le izy rehefa azo ny ravim-bola. Dia ny fida dia izay no ny anarako, izay nafako nanao ny doctorat. Mety hitenareo ary nanao na maîtrise, resantsika manaraka iny fa aiwa ty za ty efa adiny iray zany za ty eto ny resaka keto. Hoe hifaranana amin'izay ty fandarana ty. Ka ny zavatra resahako eto zany, misy io assistantship io, mahafantatra olona efa nahazo an'io, tenako zany, ary mahafantatra olona kafa fa nahazo an'io. Sy mpiara-mianatra tamiko, sy mpianatra malagasy nahazo an'io, mpianatra nahazo an'io, satria atoran'ireo koa zany reto paikady reto nahazo an'io. Dia rehefa mahazo an'io zany, dia rehefa toa ny vatsim-pianaranao, dia iny zany no antoka ao fa avita fianarana zany ianao. Horesantsika ny fandarana manaraka zany hoe rehefa hita le roy miditra amin'ilay tranokalan'ilay anjery manontolo, inona zany no atao. Fa ny androany zany dia natoroko anareo fotsiny zany ireo zavatra telo ireo, fitiniko ilay izy satria fa elabe no resaka teto, fitiniko ilay izy. Dia ny voalohany zany nasehoko anareo aloha, misy toerana misy tolotra momba ny vatsim-pianarana mampiasa ny fiteny frantsay, bourse d'études ny fiantsoana azy zany, bourse études, bourse.etude.com. Dia ny anankiray indray misy tolotra momba ny vatsim-pianarana mampiasa ny fiteny anglisy, fa ny fiteny anglisy, dia io zany anglais scholars for dev, SCHOLARS isa 4 DEV.com, scholars for dev. Dia ny farany zany le assistantship, miditra amin'ny Google avy hatrany ianareo dia amin'ny Google ianareo mitady anazy, hitanareo amin'ny Google le izy, soratinareo fotsiny assistantship, dia soraty eo akaikiny ao ny lalam-piofanana tianao arahana, dia jereo le hita mivoaka eo nisy anjery manontolo misy an'io assistantship io, assistantship dia vatsim-pianarana omenanao entohana ny saram-pianarana, dia omeny koa zany ianao ilay vola entina hivelomana. Dia tsindrinao ny roy, miditra any amin'ilay anjery manontolo anao, jerenao daholo ny toromarika rehetra, ny fiapetra-takiana azahoana azy sy ny fomba famonoana an'ilay fangatahana. Ny ankamaroan'ireo dia mila skoro ny TOEFL, skoro ambony, izay ilay nahatonga antsika niresaka an'ilay IELTS. Ny daty ny TOEFL any amintsika efa any amin'ny volana febroary vao misy, kanefa ny fiam-potoana farany amin'ireto zany dia matetika any amin'ny 20 volana febroary, fa dia hoy izaho hoe antanio ilay anjery manontolo raha manaiky an'ilay IELTS zareo, dia raha manaiky zareo dia ny IELTS no atao mifanadinana, satria fitsapana teny anglisy, fahaizana teny anglisy ihany koa io, satria misy amin'ny volana desambra, misy amin'ny volana febroary. Dia fanomeko antsika teo moa zany ny toerana ahitantsika ny antotam-baovao rehetra, antotam-baovao rehetrarehetra ho antsika izay tsy mahalala, ny atao antotam-baovao dia information. Dia efa nolazaiko anareo teo zany ny adresy akanan'izay antotam-baovao rehetrarehetra momba an'ity resaka IELTS ity. Izay zany fandarana androany
mialatsiny fa lava dia lava adiny iray ny faretany fa dia samy tain'Andriamanitra daholo isika mianakavy fifaliana ao anay hatrany ato amin'ny hetsika asony Madagasikara ny manolotra ny fandarana ny tenako Dr Jean-Luc Ravilor misy no nanao izany androany isaorana ny AZ Radio Télévision ny teknisiana nampita ny feo samy tain'Andriamanitra isika mianakavy samy mahita samy mba hita izay tadiaviny ary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika rehetra mandritra ny ity tontolo andro ity sy ny andro manaraka rehetra samy tsara amin'ny manaraka indray.